miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandaharana. Anio dia iaraka amin'ny pasteur Mayol itsika izay namangy ny fiangonana tany Antanandrano. Ny mpino dia nanolotra solomody akoho ho andray aman-dreny. Aorianan'izay dia arahantsika ny toriteny. Mijery finaritra tompoko. Isca!
If I was a rainbow, I'd show my colors for you. And if I was a songbird, I'd sing my song for you. Faithful word will always be my life. Beautiful, such a miracle that you would give up heaven just for me. And all I wanna do is fall more in love with you. This world doesn't own. Delegación de la clase antivalentía. ¿Cuántas horas siguen de Tsura akabarany tena ko amin'ity andro an'ity satria lanona-pahavaratra ihany isika dia ny maraina ihany no heriny ka avy hatrany izy tia dia ataoko tahaka ny toeran-kafona analakely ka avy hatrany dia ny androvolana ankehitriny ray aman-dreny pasteur dia faly sy ravo izay fiangonana Antanandrano faly zay noho ny fahatongavanao sy ny ankonanao mitsidika anay tsy manadino anay zanaka tia mifaritra avaratra ety ko andrano ny fiangonana dia anolotra ireto fanomezana ireto dia manasa manokana ny ray aman-dreny madame pasteur hitsangana eto anoloana ianareo ray aman-dreny mba ho anolorany reto zanakareo reto maro-patserovana sy solon'andeha koa amin'ity asaramanitra ity zany. Fandroany fiangonana Antanandrano izay soloko tena ety anoloana dia faly miarabanareo mivady nahatratra izy ity fotoana asaramanitra dia ny taona 2024 an'ity. Andriamanitra ray manankareo pasoavana le omba sy tantananareo indrindra ny ankoholana ao anatin'izay fanompona sy antso nataon'Andriamanitra aminareo izao. Androany ihany koa izay dia manolotra ireto izay voatsirambin'ny tanana solom-body akoho sy ho fantsiarovana ihany koa avy amin'ny fiangonana hoe nandalina manoko ty ray aman-dreny dia notolorana an'ity fanomezana ity ka dia Andriamanitra ray aman-dreny omba sy tantana anareo amin'izay. Dia ny lamosiny aloha no hitatsika ka mbola mijery tsara aloha izy mivady hoe inona no ao dia atodika antsika samy ray aman-dreny pasteur Mayonga sy ny fiangonana Antsahatsiresy Sabotsina Mena arahany soratra ny teny faneva ny fisasarana rehetra misy valiny avokoa dia anisan'ny valiny izao fiangonana hitatsika marobe izao. Ataovy mafy ny teke aza tsara mihitsy ny teka mandraka zany ray aman-dreny mampiseho atsika zany sary zany. Rehefa fafitra naka sary tsika reza misaotra betsaka ny fiangonana Antanandrano sy taonao zao moa dia tsy adinonareo izay koa tsy manadinona antsika dia faly ny fo makasitraka makatelina mbola iresaka motsika rehevavy eo ka dia tsisy ambarako ohatrany hoe fisaorana misaotra folo misaotra zato misaotra rivo misaotra tapitrisaka dia mariky ny fakasitrahanay dia aza mitehaka anareo raha tsy fanao
klasy vava dia mitombany tatsika tsiraray avy a oampitombony zato avelany izy natolotsika zay fotsika rehetrarehetra ka dia mitompo ampitombo ny fifangatiavana sy ny firaisam-po amitsika satria dia mahafaly ny foa tsy ny zavatra natolotsika reto ny mahafaly fa le fitiavana asehotsika makasitraka makately sorto klasy Jeremia toko fahaenina amby roapolo ka nandinina faharoa ambin'ny folo ajanona hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Rehefa samy nahita avokoa tsika rehetra tovakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tombony tenin'Andriamanitra. Jeremia toko fahaenina amby roapolo andinina faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Soramandry ny ampanganan'i Jeremia sy ny nahafahany tamin'izany. Andinina faharoa ambin'ny folo amin'ny Jeremia toko fahaenina amby roapolo. Dia nilaza tamin'ny mpanapaka rehetra sy ny vahoaka rehetra Jeremia hoe Jehovah naniraka aminany zay rehetra farenareo ny amin'ity trano ity sy ity tanàna ity. Koa ankehitriny ataovy tsara ny lalanareo sy ny ataonareo ary nenono ny feon'i Jehovah Andriamanitrareo fa hanenenan'i Jehovah ny loza zay efa nilazany amalesana anareo. Fa ny amiko dia indro efa eto an-tananareo aho ka ataovy amiko zay ataonareo ho mety sy marina. Kanefa mevera tsara fa raha mamono ahy ianareo dia atonga raha marina aminareo sy amin'ity tanàna ity ary amin'nytonona eto satria Jehovah tokoa naniraka ahy taminareo ilaza ireo teny rehetrareo eto anatrehanareo. Dia hoe mpanapaka sy ny vahoaka rehetra tamin'ny mpisorona sy ny mpaminany tsy misy eloka tokony hahafaty ity lehilahy ity satria tamin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitsika no tenenany tamintsika. Dia nisy nitsangana ny olona ka nanao tamin'ny vahoaka rehetra vorote hoe mika morastita dia naminany amin'ny andron'ny Ezekia mpanjakan'ny Joda ka nanao tamin'ny Joda rehetra hoe zao nolazain'i Jehovah tompony maro. Ziona dia asaina toy ny tanimboly ary Jerosalema ho tonga korotam-bato ary ny tendrombohitra misy ny trano dia tonga toy ny avoana mifono any. Moa namono azy va Ezekia mpanjakan'ny Joda sy ny Joda rehetra tsy natahotra ny Jehovah va izy ka nanenenan'i Jehovah ny loza zay efa nolazany amalezana azy. Fa sika kosa izao dia mila fidodosa lehibe amin'ny tenatsika. Afaka isika isaotra an'Andriamanitra. Ny Jehovah Andriamanitra ray eo amisaotranao zay noho ny fitahina sy ny fanambedina rehetra zay nomenao anay ka mbola natratraranay ity sabata ity. Niarovanao anay tamin'ireo loza sy ny ratsy rehetra tamin'ny herinandro lasa iny. Tantaranao ny dianay tamin'ny lalana rehetra zay naleha anay ary navilinao lalana izay tamin'ireny loza ireny ka maro no tsy hitan'ny masona akory azy. Koa dia misaotra ray eo mbola nomenao fotoana koa zay handray niafatra amin'ity sabata ity satria anio no sabata voalohany indrindra eonanay eto amin'ny fiangonana Tanandrano tondra niafatra ao maneran'izao tontolo izao indray. Koa dia mitenena Jehovah Tompo fa mihaino indray zay ny alalan'ny fananao masina anao ny dera sy nihaja amin'ny voninahitra mangadra. Alleluia, amen. Iaravantsika fiangonan'Andriamanitra rehetra eto Tanandrano sy manodidina zay tonga voro maro be ato tsomba eto amin'ity toerana ity ka dia arabantsika koa ny fiangonana rehetra eran'ny Madagasikara zay manaraka antsika sy mihaino antsika amin'izao fotoana izao sy ireo fiangonantsika ny ampitan-dranomasina any koa zay tsy tapaka manaraka ny radio isan'andro ary miandry dia miandry niafatra isaky ny sabata ariva sy ny lahady ariva miainga avy ety Madagasikara. Fa androany zany dia miainga avy ety amintsika ty amin'izany fiangonana Tanandrano izany niafatra izay manomana sy manangana fiangonana lehibe dia lehibe koa ao Antsatsirisy eo. Ary raha sitrapon'Andriamanitra dia ho vita amin'ity volana janoary ity ny ferman'izany fiangonana izany araka ny tatitra henoko dia hanafo azy rehefa kelikely eo satria fiangonana mifo fa tsy matory zany Tanandrano zany ko dia menan'Andriamanitra nitondratsika niafana indray zany androany dia ao amin'ny Jeremia lohatenitsika amin'ny Genesis Jeremia toko fenina amby roapolo ny ampanganan'i Jeremia sy ny nanafahany sy ny nahafahany tamin'izany. Izy ilay dia nindroby folo amin'ilay vaky tenitsika dia nilaza tamin'ny mpanapaka rehetra sy ny vahoaka rehetra Jeremia hoe
Jehova naniraka amin'andro zay rehetra efa renareo ny amin'ity trano ity sy ity tanàna ity. Jehova ozy izy no naniraka amin'andro zay rehetra efa renareo ny amin'ity trano ity sy ity tanàna ity. Inona zany ny afatra nomeny Jehova ny Jeremia mpaminany zay nambarany tamin'ny reto vahoaka reto fa misy afatra ho amin'ity trano ity sy amin'reto vahoaka reto. Fa tsy zany ny tena ozy izy fa Jehova naniraka. Dia andao raha isitsika le Jeremia toko faina amby roapolo ny andininy voalohany tamin'ny vaninandron'ny fitondram-panjakana Eliza moa izany tamin'izany. Raha amin'izao tsika izao dia hoe tamin'ny andron'ny fanjanahantany ve sa tamin'ny andron'ny première république sa deuxième sa troisième sa quatrième zao dia tonga avan'ny afatra sa tamin'ny andron'ny fampanjaka radama andrina mpinomerina ranavalina sy ny sisa. Izao mivalaza tamin'ny andro alanjakany Joakima zanaka Josia mpanjakany Joda no nahatongavan'ny teny izao avy tamin'ny Jehova. Tamin'ny andro ny andohan'ny nanjakany Joakima zanaka Josia zay mpanjaka tao Joda no tonga tamin'ny Jeremia zany teny nanao hoe zao no lazain'ny Jehova mitsangana eo kianjany tranon'ny Jehova ka lazao amin'ny tanànan'ny Joda rehetra zay avy ekohaka eo tranon'ny Jehova ny teny rehetra zay efa nasaiko ambara aminao araha za melana na dia teny ray akory azy fa angamba ihaino ihany izy ka samy ala amin'ny lalan'ny ratsy dia nanenako ny loza zay kasaiko amelezana azy no ny aratsian'ny ataony. Hoavy tonga zany ny olona ohatra antsika izao tonga ho mpiangonana hivavaka hikohaka ao amin'ny tranon'ny Jehova. Tonga daholo ny vahoakan'ny Israely rehetra ao koa ny mpanjaka ho avy eo daholo zany hivavaka. Eo zany no lazain'ny Jehova amin'ny Jeremia ambara ao aminazy sy olona ho avy hikohaka hivavaka ao fa hitondra fanatitra ireo. Eo ny fotoana ivorian'ny olona rehetrarehetra amin'ny fotoam-pivavahana io fa andavanandro miasa ny olona mianatra mpianatra sy sisa ka amin'ny fotoana ivavahana eto eo no ambarao mikasika ny amin'ny trano. Raha raisina antsika hoe mitrano ny fiangonan'Andriamanitra zany zay trano norenina aorina sy amboarintsika lasa ao avokoa. Dia ngamba ny olona ozy izy rehefa maino ny zavatra afatra omeko anao mahatsy ny mpaminany Jeremia dia mba hiala amin'ny ratsy fanaony izy. Dia inona ary zany afatra zany? Jeremia toko faina amby roapolo andininy faefatra. Ary lazao aminy hoe zao no lazain'ny Jehova raha tsy mihaino ahy ianareo ka tsy mandeha araky ny lalako zay apetraka eo anoloanareo ary tsy mihaino ny tenin'ny mpaminany mpanompo izay irahako aminareo eny ny fomaraina koa ka naniraka nefa tsy mba hiaino ianareo dia ataoko tahaka ny silo ty trano ity ary ataoko fanojonona ny firenena rehetra ambony tany ity tanàna ity. Jehova koa zany mba mifomaraina rehefa mifomaraina tsika zay mba mahatongatsika mifomaraina reny mivavaka dia manina koa zany Jehova zany amin'ireny ty mba manina koa izy zany mba mifo izy na dia misivy ary anao vao mifo zany dia mifo koa Jehova zany misivy maraina satria anao misivy mifoasanao maraina dia mba mifo maraina koa izy mba ataonao mifo misivy maraina mivaly maraina io kamilaka mivavy io dia mivavaka ianao dia mba manina koa zany Jehova manina iainy dia ny mpaminany koa zay koa fo maraina mivavaka dia eo Jehova miteny aminy dana izao teny zao lazao amin'ireo vahoaka reo ndray na mihaino izy na tsy iainy dana lazao aminazy dia lasa tokoa le mpaminany mandeha miteny kasika amin'ity trano ity. Ina moa zany tsy hoe tsy maintsy ho vita io fiangonantsika eto Tanandrano eto amin'ny porasina Botsinameina io na etsy avo ambony tsy maintsy ho vita io fiangonana orontsika eran'ny Madagasikara io ndranomasina any iso be maneran-tany io tsy maintsy ho vita io. Amen. Dia tsy maintsy ho vita fa zao io trano ho vita fa misy afatra omena ny fiangonana. Matoa trano ho vita zany dia efa tsy nidra tamin'ny tapoloka intsony ny vola nidra tamintsika efa zay nafafitsika efa tsy nafafy tamin'ny tany maina intsony efa mihinana atsika dia voky efa misorotsika dia afaka etaeta satria efa nanao ny tranon'izy tranon'ny Jehova ka satria ho vita ny tranon'ny Jehova dia misy afatra omena. Inona ny afatra omena?
andininy fahenina dia ataoko takany silo ity trano ity ary ataoko fanozonona ny firenena rehetra ambony tany ity tanàna ity raha ohatra nareo ka tsy miaino ny feon'ny Jehova zay ampitondraina n'ilay mpaminany izay mitondra ny afatra ka mahatonga n'Andriamanitra fo isa-maraina na dia vita aza ty trano ty na dia misy aza ny fitahina rehetra ataoko tonga takany antsilo ataoko fanozonana amin'ny firenena rehetra ambony tany ity tanàna ity. Andininy fafito ary ny mpisorona sy ny mpaminany mba nivoaka rehetra dia nandre any Jeremia nanambara ireo teny rehetra rehetra tao an-tranon'i Jehova. Zany hoe misy mpaminany koa zany ao akoatran'ny Jeremia ao amin'ny firenen'ny Israely misy mpaminany koa ao zany fa ireo mpaminany hafa ireo tsy nomenany zany afatra izany tsy nomenany zany teny izany fa Jeremia no nomena azy dia nasaina nanambara azy tamin'ireo olona rehetrarehetra ireo. Zany hoe ino atao hoe mpaminany atao hoe mpaminany dia tsotra kely ny valiny anankiroa no azo resana ny mpaminany. Rehefa mandray afatra avy amin'ny Jehova ianao zany dia mitondra an'izay afatra izay dia efa azo plasinao mpaminany ianao. Rehefa mitondra teny eto zany ny olona dia efa inona izy zany dia mpaminany izy zany. Rehefa mitondra teny zany na mopera na pastera na evangelista na missionnaire na dia ino izy ty na pré-missionnaire dia mpaminany izy zany. Na fiangonana iny ny vavahany na fiangonana iny na ianao koa zany mandeha mitovy filazantsarany amin'ny olona dia inona koa zany ianao zany dia mpaminany ianao zany dikan'izay satria mitondra ny tenin'Andriamanitra atao n'ity baiboly ity mitondra ianao zany zay klasina mpaminany anankiray. Fa mpaminany anankiray faharoa dia mahita nofo izy mahita fahitana izy mahazo faminaniana mihitsy izy dia manambara an'izay izy. Ka zao amin'ireo mpaminany ireo dia misy mpaminany mitondra afatra ao dia misy mpaminany miaino zany raha ty hitantsika eto ty. Dia inona ny zavatra nitranga mpaminany no miteny mpaminany no miaino. Nareo tsara izy mba ho azonareo tsara ny tiako resana mpaminany miteny zany Jehova no mampiteny azy fa ny mpaminany miaino zany tsy nahazo teny avy amin'ny Jehova fa miaino ny lazay ny mpaminany namany nahazo teny tamin'ny Jehova. Dia inona nataon'ilay mpaminany tsy nahazo ilay teny nivantana avy tamin'Andriamanitra fa Jeremia no nahazo azy. Dia jerefo tsara ny nahasamihafa tamin'ilay Hagai sy teto n'ity Jeremia ity. Rehefa ny teny Hagai mpaminany nahazo ny faminaniana dia ny mpisorona sy ny mpaminany rehetra dia naninona ny feon'i Jehova ozy izy niaino ny feon'i Jehova. Zay ny lazay ny mpaminany Hagai satria mpaminany Hagai nahazo ny afatra fa ny sisa zany tsy nahazo fa samy miaino tao daholo. Dia rehefa samy miaino moa dia ny sofina zany atao maranitra be ny maso atao ngeza be handray le inona zany le afatra ka volombonina mihitsy hoe raha vao tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra io dia efa tandremo tsisy manaraka an'izany eto tandremo fa raha vao tady ivona io dia efa miomana fa sao dia miteniteny eo ka niteny tokoa mpaminany Hagai niaino ny mpaminany sy nivoaka sy misorona rehetra dia samy miaino daholo nanaiky zany tsisy adefitra zany Jehova no miteny an'izany dia nanaraka daholo ny olona dia tsy niditra mitapy lokatsony ny karama na mafy dia nijinja betsaka mangetaheta dia afaka etaeta tsy nitsofony Jehova tsony ny rivotra ka nanamaina ny tany satria niaino rehetrarehetra fa eto ary tsika hijery indray izy tsy mihaino eto. Jeremia toko 20 andininy fafito ary misorona sy ny mpaminany mba nivoaka rehetra dia nandre any Jeremia nanambara ireo teny rehetra reo tao an-tranon'i Jehova ka noho nefa tapitra voalazan'i Jeremia izay rehetra nasain'i Jehova no lazaina tamin'ny vahoaka rehetra dia nisambory ny mpisorona sy ny mpaminany mba nivoaka rehetra izy ka nataony hoe ho faty tokoa ianao nohony ianao no maminany tamin'ny anaran'i Jehova hoe ho taka ny silo ity tanàna ity ary olao ity tanàna ity ka tsisy mponina ary ny vahoaka rehetra dia nitangorona tamin'ny Jeremia tao an-tranon'i Jehova. Jerefo tsara
tsy nitovy taria amin'ny mpaminany agay mihitsy ty fa ireto voaka reto sy ny mpaminany taoko nitsangana nanohitra ny Jeremia amin'izay mpaminany ivelany ny fiangonana Israely fa izy reto ozy taizy izy ireo tao anatiny ihany io nitsangana nohatra io mpaminany tao anatiny ihany sy ny vahoaka tao anatiny ihany io nitsangana io ahoana no vinanianao rozy ty tanàny teragaty teniteny fahatany ianao teniteny fahatany ianao trangana daholo izy rehetrarehetra raisitsika zany amin'ny fiangonana anankiray satria zay fa raha raisina koa misy ray firenena anankiray da azo raisina koa zany azo raisina koa zany ato amin'ny tsy atao hoe fiangonana Israely ara-panary ohatra itsika zany zay fa ny firenena ray manontolo koa tafiditra ao anatin'izay koa manina anao izy maminany loza ho an'ity firenena ity dia misy mpaminany mitsangana atao amin'izany Israely nanohitra zany misy vahoaka niaraka taminy nanohitra le mpaminany Jeremia dia tahaka zany koa rehefa alefa amintsika koa niafatra dia misy mpaminany koa maheno niafatra eo amin'ny fiangonana na ny amin'ny fiangonana hafa any satria mihaino radio dolo izy re dia mahalala an'le afatra mahafantatra ny zavatra resahana dia misy mpaminany sy vahoaka mitsangana manao hoe ianao ary hita loza satria maminany loza ho an'ity tanàna ity ianao ahoana no lazainao fa tahaka ny silo no azo ty trano fiangonana zay atao ty ahoana no fandozonana no resahanao ato ndiny fahavalo Jeremia toko faina amby roapolo ndiny fahavalo ka noho nefa tapitra voalazan'ny Jeremia zany rehetra nasain'ny Jehovah no lazaina tamin'ny vahoaka rehetra dia nisamborony mpisorony sy ny mpaminany mba ny vahoaka rehetra izy ka nataony hoe ho faty tokoa ny ianao ho faty tokoa ny ianao zany hoe ho pitena ianao ho vinona ianao fa ianao rehetra afapiry zay misy azo mpaminany eto fa zay koa mba mpaminany zay koa mba hitenenan'izy mba hitenenan'i Jehovah ka hoany ianao rery niteneny zany fa reto olona reto zay tsy nirahany Jehovah tsy manaiky an'izany izy ary tsy vonona andeha amin'izany lalana zany izy ndiny telo amby roapolo moa Andriamanitra ty kaiky any va ho Jehovah fa Andriamanitra any lavitra any koa moa misy olona manafy tena eo amin'ny fierena va ka tsy ho hita ho Jehovah tsy manerana ny lanitra sy ny tany va ho Jehovah zany hoe tenenao any manginginany dolo zay tiana ho tenenina na mpaminany ianao na vahoaka an'Andriamanitra ianao dia tenitenenao any daholo zay tianao tenenina hoe ndao vonono io mpaminany io ndao dikany hoe vonono ke ndao aratsiana ndao laina baraka ndao pitehana am'izay fara izy mihitsy ndao hiaraka ikonokononany ianao ary mahainao an'izany ahoana Andriamanitra any lavitra any tsy hainao an'izany fa nga izy any lavitra any any fa tsy akaiky ianao koa izy dia toy izany izy no afaka nafitenao natrena andiny dimy amby roapolo efa reko no lazain'ny mpaminany zay maminany laingy amin'ny anarako hoe nanofy aho mandrapaovina moa aompondreo mpaminany zay maminany laingy sy maminany araky ny fitaky ny fony fa ny hampanadin'ny oloko ny anarako amin'ny nofony zay lazainy amin'ny namany avy toy ny nanadinony razany ny anarako ny amin'ny baly ny mpaminany zay manofy dia oka ilaza nofy ary zay maminany ny teniko aoka anambaramarina zay maminany ny teniko dia oka anambaramarina ny teniko fa moa inona zay milorona hoarina valy ho Jehovah tsy tahaka ny afo va ny teniko ho Jehovah ary tsy tahaka ny kanota milorotoro va vatolampy va ko ino asiako ny mpaminany ho Jehovah zay samy mangalatra ny teniko amin'ny namany avy indro ho Jehovah asiako ny mpaminany zay mampiteny lelany hoe ho izy indro asiko zay maminany nofo lainga ho Jehovah ary milaza izany ka mampivily ny oloko amin'ny laingany sy ny fantokafany tena nefa izaho tsy naniraka azy na nandity azy tsinony ka dia tsy mahasoa ty firenena ty akoriny izy ho Jehovah mandainga fotsiny zany reny mpaminany reny milaza hoe zay dia teny aminay Jehovah teny aminay nanjely mahita nofo izahay teny aminay fa tsy izy io fitaka io fa reo dia tena manompo sampy reo illuminati reo franc-maçon reo devoly reo fitany io fotsiny nareo fa tsy isy zany me mahantra daholo nareo fa zany ny fahitana ny men'Andriamanitra anay raha te hanakarena dia miala tao
fa mijaly eo fotsiny nareo fa aza miafy eo Jehova mihitsy napahitana zany dia maka toky sy andininy maro amin'ny baiboly ireny milaza ho mpaminany ireny satria mpaminany moa nintsona azy rehefa mitondra hafatra dia maka teny loza ao amin'ny baiboly rehetrarehetra mba entina hafototra any amin'ny voakan'Andriamanitra indresa hoe Jehova hono napahita azy Jehova no nampiteny azy dia nilaza Jehova amin'ny Jeremia 17:20 23:20 tsy naniraka ireo mpaminany ireo ah kanefa nidododo ihany izy tsy niteny taminy aho kanefa naminany ihany izy azao no lazainy Jehova 19:20 Jeremia 17:20 ny mpaminany zay manofo dia aoko ilaza nofo izy izy zay manana ny teny dia aoko anambarany marina ny teny sao dia ianao ndray zany nomeny Jehova tena ianao nomeny tahaka ny nomenany Jeremia nefany a tsy milaza ny tenin'ny Jehova indray ianao fa afeninao sy aletika ao any fa ho an'ireo zay tsy nirahany Jehova ireo fa mandainga ireo dia izao no ilazany azy ny 17 koa ino asiko ny mpaminany hoy Jehova zay samy mangalatra ny teniko amin'ny namany avy ina moa mangalatra ny teny io stonony le zavatra resantsika tia nomeny Jehova ihany ino no stonony dia tourneny le izy aviliny le afatra dia amorona ny lainga amin'izay le olona rehefa avy eo alefany daholo zao lainga rehetrarehetra zao fa ireo mpaminany reo izy izy Jehova ho ataoko inondreo izy izy asiko reo raha ny teny an'izany moa Jeremia tamin'izany naheno ve ny vahoaka rehetra sy naheno ve ny mpaminany rehetra tamin'izany sa tsy naheno koa naheno za aloha dia milaza amintsika fiangonana apokalypsy rehetra zay mbola miorona ka mbola mitoetra asa mba manandrak'andrana zany izao lazainy Jehova ny teny tamiko nefa tsy Jehova ny teny taminao za nahita fahitana nefa tsy Jehova nanomenao fahitana fa devo zao ny nambaran'ny Jehova tamin'ny alalan'ny nofo niseho vantana tao dia hoy Jehova aza mba manandrak'andrana zavatra ohatran'izany raha tsy Jehova mihitsy ny nampitena mahita raharahany zany ianao ary aloha ary manontany ny lehibe mpitarika hoe zany izy fa tany hitako zao nisy oko zao fa tena aleoko aloha antanina ty loha avy amin'ny Jehova marina misy sa tsy avy aminazy io satria hoe fitoro-tena dia laza hoe fehezo ny vavanao sao dia ny vavanao no hovidinao lafo sy agasy mamoaka azy mora fa ny mamerina azy ny sarotra fehezo le vava so dia dedadeda ka hiditra radio hiteny amin'ny micro ety aloha ety hiteny amin'ny fiangonana any hoe zao lazainy Jehova tamiko za nahita fahitana tamin'Andriamanitra nahazo lovy azo nefa tsy Jehova nateteniteny lainga sisy oka zany eo anao asiko zany ozy izy Jehova ho asiko zany ndinroa mitepolo ino asiko Jeremia 17:20 ino asiko zay maminany nofo lainga hoy Jehova ary milaza izany ka mampiviliny ny oloko amin'ny laingany sy ny fandokafany tena ina moa nampatonga ny rakabaizan'ireo mpivavaka reo tafala tokoa ny ankamaroany sasany le marivorivo sarosana sy tsy manana zodamosina satria nivinan'ny olona lainga na namoronan'ny olona lainga netin'ireo dia tena hay ve zany tena manana profo mihitsy izahay fa io dia tena tsy izy tsony io maheolo io tsy dary eo hoe tena dia volo velona mihitsy io mivadiko ny am'izao fa 70 nisany dia mino an'izany reo 70 nisany dia mipetraka ao aminay ao daholo nyreo vehivavy reo dia izy hoe mbola hoely zany vao arivo mbola hoely zany vao atratrany ny Solomona raha mbola vao 70 dia tena zany ny zavatra misy ao fa nareo tsy malaka fa vary fotsiny ao amin'ny tranony ao misy efitrano tsy azo idiran'ny olona mihitsy fa tena izy rery ihany ary sendra nisy nanokatra kely le mpiambina reny tsy nanapo tonga dia voaroka hoe inona tsy korovany ao iny fa manana efitrano manokana tsy azo idirana mihitsy izy ao ary tena lamba mena be daholo ny ao fa dia
ahoana nahitanareo an'izany sisa ahita tamin'ny écran zany écran nahitana an'izany fahitana tamin'ny nofy nasehoan'Andriamanitra hoe tena io ny zavatra misy io fa tena tsizo dia voahodina tokoa ny olon'Andriamanitra dia voatokodina any tokoa dia lasa hoentina any amin'ny elo any tokoa le olona raha ny tena magaly dia ohatran'le olona ve tsy mahalala ny soratra masina sa mahalala fa miniky aza mikitika ny voosika izy izy Jehova ozy izy aza manisy ratsy ny voosika Jehova ozy izy fa tsy ho afatsiny amin'izany ianao na hoaiza ianao na hoaiza neny Davida na dia amono azy aza Isaoly efa tsisy trona ingy Isaoly zany efa fananina ianao amin'ny Saoly efa nanadivolana zany io tena vonoky foana iny mandiby amin'ny fanjakana fofony any Davida tamin'ny fomba rehetrarehetra mihitsy zany nataony Saoly azo ny Davida Saoly fa nikitika anazy ve Davida te nikitika an'io ao izy matseny maramila ry Abner mialahy teo ianao izy aza mba mikitikitika an'io voatsy Jehova io izy fa mikapotiny sy ny lefinao ny lony io misy ty karafy sy lefinao ny lony mety fotsiny teo miana teo le maramila lehibe ny maramila mpiambina ny Davida efa tena ndre mandeha mandesina fotsiny ao izy tonga dia vity io mpanjaka tsony ianao amin'izay no mpanjaka ozy izy zay koa reraka miambina aminao eran'ny tanàna eran'ny vodimototra ty fa sina le mandeha dia mahatsika ny fanjakana azafady ozy zaza mikitika zay voasotro Jehovany a fa izy any olona mikitika ny voasotro Jehova ozy izy ka afatsiny za mbola hitondra fanjakana ozy izy Davida mbola hiakatra ho fitondrana koana dia avinao hitaloza ao anatin'izany fotoanako zany azafady efa dia le mpaminany any nge reto maminany lainga tsy matahotra ireto milaza lofo lainga ireto dia io lazaina amin'ny Korintianina voalohany toko faha 12 ao na nilazany anazy Korintianina voalohany toko faharoa manko azafady Korintianina faharoa toko faha 12 vaky tenitsika amin'ny periko Korintianina faharoa toko faha 12 fa zay ataoko no mbola ataoko ihany mba hampitsarako ny famelezan'izay mitady amely mba ho hita fa tahaka anay ihany izy amin'izay reharehany zay ataoko dia mbola ataoko ihany ina moa zany mangana fiangonana no ataoko eran'ny Madagasikara ary dia mbola ataoko ihany koa zany ary tsy janona amin'izany ary tsy miorina daoly ny fiangonana rehetra eran'ny Madagasikara ny ampitan-dranomasina hatrany eran'izao tontolo zao amen anangana radio anangana télé dia mbola ho ataoko koa zany na eran'ny Madagasikara ary mbola ho ataoko koa zany raha mbola omen'Andriamanitra ny hery sy ny tanjana garo anareo fahavalo mitondra-bavaka aminareo fiangonana ray manontolo eran-tany eran'ny Madagasikara ary mbola ataoko koa zany na iza faly na iza tsy faly amen hitorony tenin'Andriamanitra ataoko zany na ho lazainao fa Illuminati lazainao fa manompo sampaka any amin'ny douane lazainao fa franc-maçon lazainao fa devolo velona lazainao fa bibilava lazainao fa hippopotame lazainao fa elefanta mitory teny foana fa za tsy maraha zany ary mijoro eto lotsika foana fa za mataotry nareo raha tsy faly amin'izany ianao aza mitehaka ma Jeremia toko faina amby-roapolo ny andininy roa amby folo sy manaraka Jeremia toko faina amby-roapolo ny andininy roa amby folo sy manaraka dia nilaza tamin'ny mpanapaka rehetra sy ny vahoaka rehetra Jeremia hoe Jehova no naniraka aminany za rehetra efa renareo amin'ity trano ity sy ity tanàna ity koa ankehitriny ataovy tsara ny lalanareo sy ny ataonareo ary menomy feno Jehovahandriamanitrareo fa anenenany Jehova ny loza zay efa nilazaina hamelezana anareo raha mihaino miteniky nareo izy Jeremia dia anenenany Jehova ny loza ho avy io fa Jehova ny naniraka fa raha tsy Jehova zany naniraka ny Jeremia miteny zany dia mahita inona koa izy mahita loza eo koa izy dia nevitra amby folo fa ny amiko bindo efa eo tananareo aka ataovy amiko zay ataonareo mety sy marina kanefa mivera tsara fa raha mamono ahy enenareo dia ahatonga raha marina aminareo sy amin'ity tanàna ity ary amponina eto satria Jehova tokoa no naniraka ahy taminareo ilaza ireo teny rehetra ireo eto anatrehanareo raha mamono ahy ianareo tsy akory ndray mamono alibaka teny izy Jesosy raha tezitra amin'ny rahalanao na manisy ratsy azy mbola hoe fokasinamy dia efa mamono azy ianao zany zay fa raha mamono ahy ianareo izy dia
dia tonga raha marina aminareo sy amin'ity tarany ity ary mimponetra satria Jehovah tokoa nanirakata aminareo ilaza ireo teny rehetrareo eto anatrehonareo. Zany hoe raha miaiky zany le olona ka manaraka zany teny lazainy Jérémie mpaminany zany dia tsy ho aringany Jehovah indray. Teny farany amin'ny Jaona toko 7. Jaona toko 7 andininy 9. Ho Jesosy. Miakara ao amin'ny andro firavoravony ianareo fa izaho tsy mbola hiakatra ao amin'ity andro firavoravony ity satria tsy mbola tonga ny fotoako. Zaho izy Jesosy tsy mbola hiakatra satria tsy mbola tonga ny fotoako, ny fotoanako. Mbola tsy tonga ny fotoanako. Ireo mpaminany milaza lainga ireo, ireo mpaminany milaza mahita nofo ireo, ireo vahoaka rehetra dia efa mitady ny fotoana rehetrarehetra amononana an'izy any Jesosy. Dia mbola tsy niakatra Jesosy satria mbola tsy tonga ny fotoanany. Misy fotoanany daholo ny zavatra rehetra. Misy fotoanany koa ny zavatra rehetra amin'ny fiangonantsika. Manangana fiangonana antsika zany zao fotoana fananganana inona zany zao fotoana iainantsika zao? Fotoana fanorenana. Idiran'ny mpiatafika rehetra. Idiran'ny mpiatafika rehetra amin'izao fanorenana zao satria tonga ny fotoana. Rehefa tonga ny fotoanan'i Jesosy, niza ny sakanazy tsy maintsy tonga tamin'ny fotoanany izy. Fa ny antsika tonga koa ny fotoana. Tany aloha tsika mbola tsy tonga ny fotoana fanorenana fa zao fa tonga ny fotoana fanorenana. Raha mbola tsy tonga ny fotoana fanorenana dia mbola mivavaka tany amin'ny EPP nanofa trano teny Akalamanjana teny daholo. Zay mbola tsy tonga ny fotoanan'ny fanorenana, zao tonga ny fotoanan'ny fanorenana. Miandry ny 7 arivo lahy Jehovah zay tsy nanoroko ny bala zay tsy nikoko ataon'ny roa ny bala. Dia ampitaina amintsika ny afatra. Io fanorenana fiangonana foibe io zany dia tsy asana fiangonana iray na olona iray fa ny zara roa ny afatra nomenantsika. Ny afatra voalohany dia ny hoe ny vahoaka rehetra tamin'ny Israely nitondra arak'izay zakany sy arak'izay nyherin'ny fony. Tsy akanavaka zay na kely na lehibe na antitra tanora. Fa tamin'ny andron'i Davida naka miaramila mpiatafika 7 arivo. 7 arivo fotsiny. Tonga ny fotoana. Ijoronin'ireo vahoakan'Andriamanitra rehetra ireo sy ny 7 arivo. Dia zao ny fandeha ny asantsika. Raha tratratsika fiangonana manerana ny Madagasikara taty ampitan-dranomasina nisa 7 arivo ka mbola hanao mihoatra aza ny olona arak'izay fitahina sy fanambinana ny men'Andriamanitra azy amin'ny fanorenana io soratra ny anarana sy ny valopiny. Dia izao raha manao mihoatra ny olona dia 3 taona sy tapany hatramin'ny 7 taona eo dia vitantsika io foibe io. Amen. Raha manao mihoatra arak'izay nomen'Andriamanitra azy ny olona isan-kerinandro fa nitsoina fotsiny izy ho maramila. Dia izao raha tratra io isa 7 arivo io dia tsy miova ny asan'ny foibe amin'ny fanampiana ny fiangonana rehetra iran'ny Madagasikara. Zay mena fanampiana 10 dia mbola mandeha any fanampiana 10 satria ny fanorenana zany efa tratra ny 7 arivo lahy tsy nikoko tamin'ny bala sy nanoroka ny bala. Ny vahoaka ny fiangonana mitondra zay ireny fony daholo. Fa raha ataoko hoe sanatry ny vava, sanatry ny vava ka tsy feno no isa 7 arivo amin'ny maramila mpiatafika dia voatery tsy maintsy ny foibe no iantoka azy io dia hiena daholo indray ny fanampiana tonga te amin'ny fiangonana tsiraray avy. Tsy hitovy amin'izay efa nataon'ny foibe hatramin'izay fa zany efa mino fa mbola isy mpiatafika koa eto amin'ity fiangonana Tanandrano ity ato amin'ny fiangonana Zimeno ato anatin'ny fivorana Janoary ity ho tratratsika isa 7 arivo iseho ny voninahitran'Andriamanitra satria tonga ny fotoana anehoan'Andriamanitra ny lazany sy ny voninahiny tsy eto Madagasikara ihany fa izay ihany eran'ny zao tontolo zao me voninahitra ilay mpanjaka ny fitsaka ho azy ane miteratra amin'ny taloha indrindra komantakizany. Halleluja. Amen. Misy fanamarena kely farany ity satria rositsika hanao ny fanatitra sy ny mpafolokarena sy ny fanorenana sy ny mpiatafika 7 arivo lahy. Misy olona tsy dia mahazo resaka alefako amin'ny radio ihany izy mba hoeniny tsiraray avy fa le olona nandray valopy itsika izay nandray valopy zany tahaka an'ity zao nandray valopy ianao zany dia misoratra ny anarana irotsaka mpiatafika ao anatin'ny ninona ianao zany
7 piatafika 7 dia fantatrao zany ny fisoratana anarana farany ambany amin'izy ity mihoatra zany dia tsy ferana fa dia mbola misy olona tsy mahazo an'izany resaka zany ry olona efa tenenina rehefa tsy hiditra anatin'ny 7 anao zany satria androtsaka isaky nina ny 7 isan-kerinandro zany ny 7 lasy vavy no mandrotsaka amin'ity fanorenana ity satria zay niady atrehany dia ny farafakelin'izay ohatriny 5,000 ariary manao mihoatra ianao tsy maninona tsanatsika ivavaka isotran'Andriamanitra fa fanamarena-kely fotsiny zay mba orentsika fiangonana rehetra izany Andriamanitra ray misotranao zay na amin'ny efatra zay nomenao anay tamin'ity maraina ny sabata ity misaotra tompo satria dia Andriamanitra fitiavana tokoa ianao ka tsy manavakavaka ianao tokoa naniraka ny mpaminaninao mitondra ny hafatrao sy ny teninao ka niantso ny fiangonana ho avy zay ekohoka ao am-tranon'i Jehova ampitondrana an'izany hafatra zany ianao tokoa Jehova no naniraka ny mpaminaninao ka hitondra ny irakao ny fo maraina tokoa ianao isan'andro ka niteny tamin'ny alalan'ireny mpaminaninao ireny ka nanao hoe izao no lazainy Jehova nisy ny nilo izany hafatra izany fa nisy kosa no mitsangana mihitsy hisambotra sy hamono ny mpaminany tamin'izany vanim-potoana izany ary misy koa ny mpaminany izay milaza lainga milaza fa hoy Jehova taminy nefa Jehova tsy niteny taminy ka mampiveliny ny olony amin'ny laingany sy fandokafany tena ho ianao Jehova nefa ianao tsy naniraka ireny olona ireny na nandidy azy akory ampiomanitsy ampitandremy kosa nivoakanao tompo mba tsy ho voavilivilinyireny olona zay milaza mpaminany nandray teny taminao no fahitana nefa kanjo laingany izany dia tahiny voakanao tsiraray avy tompo mba tsy hotratranyireny satria dia miseho mendiky ny mazava tokoa izy ireny kanjo apôstôly sandoka apôstôlos sandoka fa tsy tena vrai ko dia mamindra fo amin'ireny olona ireny tompo fa tsy fatan'izay atao fa raha mibebaka ireny ozy ianao dia mbola amindranao fo ihany ka tsy arany fatezeranao ho an'ny fiangonana kosa tompo tahirizo miteny fikasana zay efa nomenao azy manao hoe indro amomba anareo manaraka-hariva mara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo zao aza merikerika foana fa izano Andriamanitra reo aza matahotra fa izano mamomba anareo dia anao ary Jehova nidera sy niaja amin'ny voninahitra mandrakizay ny anaran'i Jesosy mangatana izany halleloia amen Fitahina mananabi nimiaraka amteso zay manahirana jiaby ao amin'ny ento tsikitsiki lalandava efa dilany sento tobaka foneny ambimbava zay ao amteso fitahina mananabi nimiaraka amteso zay manahirana jiaby ao amin'ny ento tsikitsiki lalandava efa dilany sento tobaka foneny ambimbava zay ao amteso tsy laingako izany zao zay miteny aminao zao Jesosy izay nahatonga anay toy izao ianao ihany ko rahony bebaka androany iotanao avela fitahina manaraka ihany tsy laingako izay iza mivolagna amina zao Jesosy izay nahatonga anay karaha zao ianao ihany ko rahony bebaka niany iotanao avela fitahina manaraka ihany fitahina mananabi ny miaraka am Jesosy zay manahirana jiaby ao amin'ny ento tsikitsiki lalandava efa dilany sento tobaka foneny ambimbava zay ao am Jesosy
Ajo rintin tamu sisirona kana utam ni sutin sunwit narum cudram jana kisrai. Ita enone Jehova kayarwanau. Apa mira tanta vena menone Jehova. Kami na fuam nau. Anana tanta vena menone Jehova. Kan menon fia danana. Amen Lord. Amen Lord. Sabar Jehova pasti amen Lord.